Miantony moa zany dia toy ny fitokonana izay nataonay teo aloha toka angamba tsy zoviana tamintsika rehetra ny fitokonana an'izay nisy izay fitakiana ny tombotsoanay ao anatin'io asy io dia efa nifametraka tamin'ny mpitondra moa izay tamin'izay fotoana hoe anao trève dia ao anatin'io zavatra io no hamahana ny problemanay. Tapitra ihany le fetotoana nomenay amin'ny fanjakana tapitra tamin'le sisy teo mbola tsy nahita mangirana izay hatramin'izao. Manome ohatra zay ohatra zao na ny direction zay nampanantenainy hatramin'izao zany mbola tsy fonctionnel io zavatra io. Ny faharoa manaraka an'izany ny versement zay nilazainy fa omena dia lasa tsy omena indray izy aty afara izany hoe tsy misy tsony le versement tsy azo omena io dia zay no mahatonga anay nampiantso ny mpanao gazety satria tapitra le fetotoana nomenay andry zareo ary hiverina mitokona izahay rehefa manome daty zay amin'ny manaraka hoe amin'izao zay mitokona dia mitokona izay fa mbola ampiantso fivorim-be tsy ara-potoana izahay hanapahanay ny hiverenanay mitokona mandra-piandrin'izany nefa mananteny izay fa ray aman-dreny reo olona reo mahitanay miresaka izao. Misy milaza teo hoe nisy mpanao gazety vao niantso olona anankiray teo niteny hoe manao mila voatsiaro izay tsy hoe mila voatsiaro zay toko fa chose dit chose promise dia tokony mba omeno zareo le izy amin'izay olon-dehibe mifampiresaka ho azy satria alohan'izay hijanona dia fa nampiantso ny mpanao gazety zay hijanona satria zay araky ny teny ny PGC Antananarivo tamin'izay fotoana ny CETV ihany koa nilaza fa hoe solotenan'ny minisitra izy nampitenen'ny minisitra hoe manaova zesta kely nareo izany hoe fahazahoanay an'le zesta kely dia hoe mijanona tsy tokony izahay aloha hamahana an'le problemanay. Dia rehefa tsy nitokony izay tao anatin'iny nandeha nefa amin'ny phase de négociation tao aminay niakatra tany amin'ny minisitra izay tokony andraikitra voalohany aminay izahay nanontany hoe ahoana ny toetra rahantsika, ahoana ny problema, inona ny tsy azahoanay an'le izy moa niteny hoe io zizy omeko anareo fa en éternelle évolution zay toko tsy tsika ataoko angamba raha en éternelle évolution zany manahirana ny mieritreritra an'izany satria tsy mahazo valiteny mahafa-po hoe azo atsoatso io na aiza ny problemany tsy azahoanany io mba hiarahana mamaha tsy zay le teniny eva fa hoe en éternelle évolution io efa teny koa tsy maintsy manatanteraka an'io ny fepotona nefa na hiasany eo ane zao amin'ny 2018 ane efa misy fiovana indray angamba nozy izy misy fifidianana vaovao est-ce que mbola ho tafiditra ao anatin'ny membre ny gouvernement ve izy sa tsy ho tafiditra amin'izao ararotinay amin'izao fotoana hitondrany zao no angatahany an'izany zavatra zany dia niteny nefa izy valiteniny aminay en éternel tsy fantatro hoe za zao mpiasa mpanjakana zao éternellement za tsy ho fonctionnaire za manana retraite ka tiako amin'ny fotoana mba tokony amin'ny andro iasanay zany no mba azo le zavatra omeny le tombotsoa nampanantenany anay fa tsy hiandry zany éternel zany zay lava be zany raha ohatra hiandry an'izany. Ohatra mbola takinay zany zao dia ny direction zay tsy mety omeny hatramin'izao mbola tsy fonctionnel ozy izy tsy fantatra inona ny problema tsy manambola ho ny fanjakana ohatran'ny mahamenatra ihany raha firenena ohatran'ny madagascar milaza tsy manambola mahamenatra ihany zany satria isan'andro ane tsika isataontsika manao budget budget tsika misy dépense dia misy recette vangatsy ampidirina ao anatin'izany tantara io ho atao an'izy ny vola ny député arareny ohatriny ny karamany zay manompo firenena manompo vahoaka isan'andro ohatriny tsoroko aminareo rehefa tonga amin'izany fotoana zany zay tsisy resaka politika toko fa fitakiana tsotro zao ny zavatra mbola verina anay omeo anay malaky haingana dia haingana le direction dia ny versement milaza mantsy zareo hoe direction fa nomena arabaky teny fa mbola tsy fonctionnel ho hatramin'izao dia le versement zay hiakina ny ainay manontolo zany zavatra ho takinay amin'izareo
mangataka zay mba omena satria zay nangataka 250 ary zareo nampiakatra 600 satria mety io ny ministra teo aloha madame Bakilalao ara nanome an'izany tamin'ny fotoana any zavatra mety io fa mahagaga amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana tsy mety ony tsy omeny ka inona le problème tsy hanomezany azy tsy milaza izy raha resabola hoa tsy resabola fa manambola Madagasikara na filoham-pirenena raha nyteny an'izany tamin'ny tele anga mahantra ozy izy Madagasikara tsy mahantra ny ozy izy dia mahagaga inona tsy hanomezana an'izany rehefa tsy mahantra mitodika manokana aminao andriamatoa filoham-pirenena eno zao etaetanay pirakitra raha zao fa ao raha ohatra ka any aminao le problème raha ao amin'ny premier ministre kosa ny problème dia mitodika aminao ihany koa andriamatoa premier ministre fa ao ny problème anay dia mifanarakatsika fa tsisy olona mila voatsiahako reo ka tsy alala hoe inona ny tokony angatana inona tsy tokony angatana ary nareo ray aman-dreninay ray aman-dreny zany tsy hanome vato mafana ho an'izany